fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tompam-pamokarana herinaratra ny Jovena izay mamokatra hatrany amin'ny 770 mégawatt ary ao anatin'ny groupeny Axian no notokanana ny maraina teo teny Ambohimanambola teny. Tsy mpanjara solika ihany no ahafantarana ny Jovena fa misehatra lehibe eo amin'ny tontolon'ny angovo ihany koa ity orinasa ity. 770 mégawatt no herinaratra vokarin'ny tompam-pamokarana lehibe ety Ambohimanambola izay notokanana ny maraina teo. Lanonana natrehan'ny filoham-pirenena, ny Premier ministre sy ny mpikambana anatin'ny gouvernement nisehatra tsy miankina ny masivo vahiny. Nomena anarana hoe Nour 1 sy Nour 2 ny tompam-pamokarana ho fanomezam-boninahitra ny filoham-panorona ny vondrona Axian izay misy an'ny Jovena araky ny fanamariana izay nentin'ny filoha général. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage particulier au fondateur du groupe Axian, qui n'est autre que notre grand-père, M. Nour Mahmoud Iridji. Ce prénom dont nous avons baptisé ces deux centrales thermiques est donc pour nous plein de sens et de reconnaissance. Nour, qui veut dire lumière, représente parfaitement notre volonté d'illuminer chaque foyer malgache au quotidien. Tanjona arak'izany ny hitondra hazavana. Nambaran'ny filoha Rajaonarimampianina nandritry ny lahateniny fa zava-dehibe ny fisian'ny foto-drafitrasa mitodika amin'ny fampandrosoana toy izao. Dingana ihany izao raha ny nambarany. Foto-drafitrasa izay mitodika tanteraka amin'ny fampandrosoana izay tsy vita ao anatin'ny indray andro. Izao dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampandrosoana fototra izay ny matimatesantsika ary tsy maintsy apetrakantsika ary tsy maintsy ho tanteratsika. Ary tsy vitany hoe manao dingana isika mba hatongavana eo amin'ny fahaleovantena ara-bola ny JIRAMA sy ampianana ny fanampim-bola izay omena ny JIRAMA fanampiana isa-taona. Fa indrindra ny anapariana ny angovo manerana Madagasikara ho an'ny vahoaka ho an'ny tena fampandrosoana. Ny fitokanana ny foto-drafitrasa androany dia manamarika ny firosoana amin'ny antsoina hoe transition énergétique sy ny fitaran'ny sehatra iasan'ny Jovena. Ankehitriny tsy pitsinjara solika ihany arak'izany ny Jovena fa mpisehatra lehibe ihany koa eo amin'ny sehatry ny angovo. Maro ireo tetika asakasain'ny vondron'ny Axian izay misy an'ny Jovena tanterahana eo amin'ny sehatry ny foto-drafitrasa mahakasika ny angovo izay, toy ny centrale hydroélectrique any Volobetomasina izay ahafahana mamokatra hatramin'ny 20 mégawatt amin'ny taona 20 sy 20 arivo.